Efa resaka izay kianjan'ny mamasina izay antsika dia miteraka resabe indray amin'izao fotoana izao ny amin'ny tokony ametrahana ilay kianja synthetique etsy amin'ny kianjan'ny mamasina niaro izany ary ry zareo avy eo amin'ny mpilalao mpanazatra sy mpitantana ny ligin'ny Analamanga nisy ny hetsika izay nikarakaran'izy ireo tamin'ity herinandro ity. Filosy mpitantana ary mpanazatra maherin'ny roanjato no napiakapeo tetsy mamasina ny talata teo amin'ny tokony ametrahana ny kianja synthetique eto Antananarivo. Tonga tetsy mamasina avokoa mantsy etsy amin'ny iviteran'ny ligy ny baolina kitra ireo mpikirakira sy mpakafy ity taranja ity. Manoloana ny fandavan'ny fitondram-panjakana ametraka izany fotodrafitrasa manara-penitra izany eto andrenivohitra tokoa mantsy dia mahatsiaro tena ho voailika izy ireo. Ambaran'ireo mpitantana ireto ary fa ny ampandroson'ny kitra eto Analamanga no fisian'ny kianja io. Raha iverenana moa ny tranga dia efa nisy ny taratasy fanekena ametrahana ny bozaka synthetique tetsy amin'ny kianjan'ny mamasina ny volana septambra 2024. Tapaka indray nefa fa afindra teny amin'ny kianjana larobia izany tamin'ity taona ity ihany noho ny fitarainana nataon'ny federasiona malagasy ny taranja atletisma nefa dia niverina tamin'ny fanapahan-keviny indray ny fanjakana ka tsy nametraka izany bozaka synthetique izany teo amin'ny kianja io. Amin'ny lafiny iray dia rariny loatra ny an'ny mpiazakazaka amin'ny fiarovana ny kianjany. Tokony jery hevitra hafa nefa ny mpitantana eto amin'ny firenena mba ahafahana mametraka izany tetikasa mason'ny baolina kitra izany. Nandritra ity fivoriana nataon'ny talata teo ity ary no nanapahan'ireo mpivory tonga marobe fa hanao hetsika goavana ho fitakiana sy fanairana ny fitondram-panjakana amin'ny ametrahana bozaka synthetique eo Mahamasina izy ireo ny sabotsy 15 Novambra ho avy izao. Amin'izany indrindra no anaovana fiaraha-miazakazaka andraisan'ireo mpitantana sy mpilalao baolina kitra rehetra eto andrenivohitra anjara. Aorian'izay dia isesy hiakatra kianja avokoa ireo sokajy-taona misy rehetra hanao lalao firaisan-kiny. Tsy maintsy ho marobe araka izany ny olona ho tonga etsy Mahamasina amin'ny fotoana io. Raha tahinika mitondra olona 10 avy ireo mpivory tonga teny amin'ny fivorian'ny alfa dia tsy ho latsaky ny 2 ny mpakafy ho tonga hanao hetsika fitakiana io. Mety mbola iotran'izay ny isa notombanina izay nefa no hoen'ny Mahamasina satria efa diso fantatra loatra ny fitiavan'ny eto andrenivohitra taranja ity. Tranga izay inona fa anaitra ny mpitondra fanjakana ka mety ampiova ny fijeriny mahakasika ity olana misy ity. Ankoatr'izay dia amin'ny fitaovam-pivoriana ity ihany no andinihana ny fanatsarana ny fiovan'ny faninanana atao amin'ny taom-pilalaovana 2024 ho Analamanga. Nampafatary ny Entso Rakotoarimanana filohan'ny alfa tamin'izany ary fa anomboka amin'ny fomba ofisialy ny 17 Janoary 2024 ny taom-pilalaovana. Ambara ihany koa fa eo am-piadiana ny ampitomboana isan'ireo ekipa ao amin'ny sokajy divisiona voalohany ny alfa amin'izao fotoana izao. Tamin'izany ihany koa no lazany fa tsy maintsy manana mpilalao zandriny amin'ny sokajy U9, U11, U13, U15 ary U17 ny ekipa rehetra amin'ny sokajy io. Izany natao dia mba hanomana sahady ireo taniketsa mandimby ireo zokiny. Marihana fa eo Aogustin Baovola no miara-miasa amin'ny ligin'ny Analamanga amin'ny fanatotosana ny faninanana ho an'ireo sokajy zandriny ireo. Foot challenge iresahana manokana ny tontolon'ny baolina kitra eto amintsika sy ivelany. Fanadihadiana, voka-dalao, fandaharan-dalao sy resadresaka arahinao eto amin'ny matv isaky ny alakamisy alina manomboka amin'ny 8 ora sasany.